Orenesinareo eto indray zao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tady atandrokomby. Ireto avy mamela ny tantara: Simonety, Saondra, Yanitra, Solofo, Hery ary Naina. Fomba iresahako an'izany amin'ny Patricia ary le izy koa tsy narara mihitsy izany. Izany efa teneniko ny valy izany hoe ohatrany tsy dia narary firy izy dia izay nindosy ny fahafatesany izay. Alina ne izany mbola niaraka taminareo natony ny sakafo teo. Izany efa voalazako an'ny sezana aho dia miaraka amin'ny sakafo dia miaraka amin'ny korana dia hoe ndeha atory maraina izy tsy mifotsony. Rapa dia ahoana re izany? Ahoana aloha mba hevitrareo hoe iresana amin'ny anabavinareo an'izany? Ka sera José mivadiny a dia aleo saina miresaka aminy manahirana be satria na izao fahatongavako eto izao raha mety amperitreritra azy ihany za hitanao fa tsy dia mandalo aty aminareo raha tsy misy ny zavatra zao matetika ka ohatrany anahirana raha izany zary tsy teseho amin'ny mihitsy ny loha fa aleo ianao makany miresaka aminy. Ny hitako mety aloha miaraka ao tsika dia resahana moramora izy aloha, tsy maintsy ho ampahafantarina anazy ngely izy dadan'izao hoe dia ho afenina moa fa zany hoe ny fahaizantsika sy miresaka zany no atony ny fony sady izy anie tsy dia salama loatra ny fony, olona marary fo vatatrao tsara zany ko anabavinao moa. Raha nabaviny aloha dia nitaiza zatra amin'ny fony fahakely mihitsy izay retim-po izay fa mandeha ny ora sy ny fotoana se fa aota reto ny lalana ary ndao ary. Patricia ahoana? Avivetoveto loha atao amin'ny salontsika dia io raha tonga mitsidika anao dia masady resaka kely tsika telo minitra. Ino a to tonga tapoka? Ie tonga maraindray na ranabavy fa ahoana? Petrapetra aloha? Ie petraka tokoa moa zany ko. Ka misy olona? Ianao tsara aloha dia mitoneo tsara ny fonao any. Fa ahoana? Dia José hoe zao le izy ary voalohany indrindra aloha dia amboaro ny saina ry Patricia. Fa misy inona e? Tony tsara aloha ianao misy vaovao fa zany hoe vaovao tsy napozina tapoka nefa moa zany ny fiainan-janak'olombelona ka tsy maintsy hatrehany. Fa ahoana? Inona tonga dia tsoro marina? Tonga maraina eto zany valy ilazantsika fa lasa tapoka atao dada. Maty ve dada? Patricia Andriamanitro izay nefa teneniko hoe tonga tsara ao any fona io José aloha fa naninona maty dada. Andriamanitro onjeo Andriamanitro. Aloha izy lohana lany fona fa naninona dada maty? Okizay fa tsy nahita ny lany aina akory a. Andriamanitro fatao hoana fa zay onjeo Andriamanitro. Zay manjoa anao raha nabavy manjoa ahy. Tsy manaiky an'izany a. Toneo fonao aloha. Fa hono a fa efa ny sakafo ve aloha anao ty vao maraina be dia tonga ato? Mbola tsy ny sakafo aho fa maika be koa ny raha tany an-tanàna tany a. Ko maninona aloha raha misakafo? Dada mafy zao ilaozanao zao tsy napoziko faty sady ianao ry dada. Mafy mihitsy zao. Tena mila tsy ho zakako aleko ara manaraka anao a. Dada Josefa ahoana? Fa hono a efa namena mpanasa lamba ve aloha le lamba? Izy ary mbola tsy tonga. Ndana aloha izy sao dia miosa vozy clean izy. Tena mijaly a tsy afa-miaina eto an-tany ntsony a.
Loko zay fa zany rehetra zany ary moa mampikotana ny lohanao daholo koa izy tsy arary fo tena mila ho lasa dala Andriamanitro dada eritrereto ny lohany tsy linina sy ny savony tsy aza andany manao an'izany ianao Patrika fa mafy be zao ilozany dada zao dada ngeny tena tiako indrindra eny ka miomany ianao dia andao tsika andeha ary fa tsy atoandro ny hoany andro a aloaloha anala ny foko eto Andriamanitro mafy zao eny ary miomana moa dia andao andeha amin'izay e oko izay ny ranomaso tratra n'izao fahoriana izao dia miala tsia moa fa tena vehivavy tsy dia mahay miteny lehilahy rehetrarehetra tsisy ao an-tanàna daholo amin'izao fotoana izao dia izay vehivavy maromaro reto ny tonga aty dia tenako no voafidy teny nefa tena tsy mahay miteny tsisy tompo fa inona moa izany no tena nahavoa azy tompo zany hoe natory izy ny alina dia tsy fantatra fa ny marina izy zany tsy mifotsony izay tompoko enjana indray zany a eny e mionoana tompoko dia misaotra anareo tapaka sy namana tonga midodododo mampionona sy mampahery tsisy mampionona raha moa maimionona ka maika misy anareo zay tonga mampahery anay dia misaotra indrindra tompoko misy fitenenana moa manao hoe ny varavarana ivoahana samy manany azy fa ny fahoriana nareo samy rery dia mionoana tompoko misaotra tompoko dia manaraka izany dia mba nisy tsy paipaika kely voavoronay reto dia mba hatolotra ianareo eny tompoko tsy vitan'izay hoe nampionona fotsiny nareo nampahery fa mbola narahanareo vola mikarena koa ny fahatongavana eto aminay mianakavy kely ka dia onerany zanahary avo zato eniny eny zava-bitanareo misaotra tompoko tsisy fisaonana tompoko fa nareo aza mampalaheloko dia ono a nga tsisy fiandrasam-paty misy angamba ny manomboka amin'ny enina ariva any androany any raha pitso matsisy no alevina eny ary fa aleo alohanay dia veloma daholo e mandra-piaona eny tompoko fa ono aloha rapa aona zay raha José fantatra reo hoe le olona namangy teo reny zanaky ray zanaparetsy andrefa tanàny reny reny marivavy be reny ohatra ny hafahafa amiko zany le izy tsy haiko ny hoe tsy fahaizana miteny ve sa manany ihany mihitsy zareo reny ny olana izy tsy dia mahay miara-miaina aman'olona loatra dia ohatrany tsy dia malala fomba izay zay nitoetran'izy reny zay angaka angina fa tena tsy mandeha amin'izay izy ny zavatra ny teneniny teo sao dia mareny koa ary na misavy izy aloha lavitra n'izay mihitsy raha ny fiainany zareo fa izy dia ohatra ny hoe olona tsy dia ampiampy fianarana izay dia ohatra miteniteny foana reo misy olona zay valim-pandrosoany zalahy ataonareo tiry José ahoana zao ry Patrika
maninona tsy asiana voninkazo eto labozia tsy isy mirehitra na nyray azy mandehana aloha maniraka akizy mividy labozia-nareo ka le izy ane raha araka nylesahan'ny Patricia tamiko ry dadafara dia nanafatra mihitsy izy hoe tsy asiana voninkazo sy labozia izany hono izy aza mamorona reto a zany ve dia ho marina ka sarobidy ane teny maty efa nanafatrafitra izy hoe tsy asiana ininona mihitsy dia izy a taiza teto ambonin'ny tany nisy maty tsisy voninkazo zany fa hono ary dadafara fa inona aloha no antony hoe tsy maintsy anasiana voninkazo sy labozia le razany efa zay ry se ny fomba hatramin'izay dia se ve no ezaka hanova ny fomba malagasy hatramin'izay sady tsy manapaka ny teny dadafara fa amin'ny taolo malagasy zany a sarobidy mihitsy zany afatra napetraka amin'ny maty zany ary izy a olona toteny izy eto amin'ny tanàna dia mbola ho tazomitsika mandrak'izao zany zay fakatoavana zany fa tsy hoe rehefa maty izy a dia tsy akatoavana ntsony ny teniny ka raha ny tenyretony teo ane zany dia hoe nanafatra izy aza asiana voninkazo ny ana aloha na nanafatra izy na tsy nanafatra izy raha salamiko tsy titako izay olana amin'io na apetraka fotsiny eo aloha manala baraka zany raha tsy sanatria fatim-biby izy tiako tsy asiana voninkazo fanomezam-boninahitra ny maty io tena samy mihitsy azonareo ve zany ka sao dia mahitangano io nge tsika raha vao manao foana eo ry dadafara za aloha tsy dia ino an'izany fa sindrabanareo reto fotsiny mamoroporona zany hoe afatry ny maty zany ka zao mantsy ny somary ohatra ny hoe miadihevitra indray zany tsika efa mianaka za ho ana zany hoe na misy voninkazo na tsisy amiko izay rehefa maty dia maty mo izy raha teo koa nanafatra dia izy ano ambony amin'ny mahamalagasy ny malagasy ny afatry ny maty sa ny fombafomba orzety tsy te hita fafambaraka eto amin'ny tany mamonina eto tena marina zany ohatrany hoe mavan'razosely izy dadafara ohatrany hoe tsisy vidiny amin'le io dadana io ngamba ny fieritretany azy aza manaonao foany tsy ampahafirina izay olona nandia fianarana nareo akory ka marao ihany ny fomba fanaon'ny olona zay le mahavoa le tsy mba malala ny fanaony vahoaka manaonao foana raha ny hevitra aloha dia aleko manaraka ny tenin'ny dada hoe tsy asininnininy nefa tsy haiko aloha orikala-kely a ialako eo nareo raha zany no ataonareo a zay manjoa anareo eo dia manjoa anareo dia miteny azy zay miankina aminareo io dadanareo raha teo koa ka iza ho azony dadafara ve le fanontaniako ozy ianao hoe afa-baraka tsika hoe maivanina le maty kanefa le maty mihitsy ny nanafatra zany zao izy mitoteny kokoa ka ny olona ary ve mahalala hoe nanafatra ny maty sa ho teny an'seho pabe mazy hoe nanafatra izy fa tsy asiana voninkazo ny olona ve mahalala an'izany sady efa nampinana koronga ery dadafara ny jiro ato mba hampazavatsara ny ataony hevitra raha ohatra zay no atahorany tsy fantatra aloha zany fa ny any fa fambaraka miditra fotsiny any tsy tiako sady hidiran-doza eo labozia tsy arehatra ny voninkazo tsy asiana na ny ray ary jere ary maninona raha ohatra ka labozia ny olona mina raha ampiana jiro maromaro eo aminy eo efa hoe tsy jiro elektricité io zany fa misy dika ny labozia mirehatra iny ka inona le dika mandroaka lolo dia labozia very dadavara dia aroaka lolo aza be mokondohatra zany José tsofony le mandeha io dia maty efa zay ny fomba fanao hatramin'izay tsisy maharatsy an'izany mihitsy ka zay hevitrareo ary satria zay mo karazany miady hevitra kely fa zay fanapa-kevitra reo tsy maninona mangina aloha fa misy olona mangy angamba reo ivelan'ireo pidiry reo Patrika mandrosonareo tompoko mamangy amin'ny fahoriana tompoko amin'izao afarasana ny ranabavy zao moa dia mamangy anareo zahay tabaka sy namana piray vodorindrina mpifampinana ny mata sy ny masaka dia ndreto zahay mitodotodo
mitsory ataonyloanareo miarakory amin'izao vaoriana manjoantsika mianakafy zao a dia mitondra ny fahampiononana amintsika mianakafy a dia aza misosoka laelo tsony tompoko fa izao no anjara sy lahatra ka dia mahireza tompoko. Saotra tompoko. Iny tompoko saotra anareo amin'ny fahatongavanareo ary tonga mampahery anay. Mafy tokoa ny fahoriana izay miatraka nefa manana anareo tapaka sy namana havana mantsakaiza mampahery ka dia mahery re izay tompoko. Tsisy anareo mampionona ary moa mionona ka maika fa misy anareo. Aza misosoka lahelo tsony tompoko. Saotra tompoko. Ohatrany feno moa zany ny fo ohatrany lorana bavy talonazanao mianay tere olona bavy mafy re zao lozanao zao dia tsy taditinao vereny veratsika taloha tamikely hatram'izao tsy mifakavoina dia lavitra ry misy ny tena dia mitototo makaty tompoko dia velomana nabavy eo veloma ndrindry anao miaratsy moa feno dia feno ny fo izao hoe araky ny fomandrasana moa tsisy maratsy azy dia mamisy ny solondamba maty zany mba atolotra nareo fianakaviana raha izy tompoko fa kely vokatry ny fo fampinonana kelikely ho atsika. Tena anareo moa efa tonga fampiononana nahitinareo dia ampy kanefa mbola narahanareo vola makarena ihany koa zany ka dia mionona re izay tompoko faly ny fonay sanatria akory nafatisany no mahafaly fa zao fiaraha miory asihonareo amin'ny fianakaviana zao. Saotra tompoko. Aza misosoka lahelo tsony tompoko. Saotra tompoko. Milohan'ny andehananay angamba tompoko ohatrany misy mametra-panontaniana ihany reto olona tafaradalana amiko reto hoe nga moa tsy rasovololona ro maty le tsy marina tokoa zany diso adresinareo ka izany raha ny tena marina satria rasovololona io le olona ato ambadika anay fa maty anko marina hoe tiako le volange zao efa raisinareo any any tsy maninona fa ao fa verinay le izy nao ary fa mialatsiny tompoko mialatsiny indrindra tompoko voray fampiononana ka tena zay lahy atitra efa somary ao fa tsisy tsiny re tompoko verivery tatety tompoko ato ambadika ato le izy ato ambadika ato ao tario la kely dia hoany tao ary zany le lokarvaly tsy menimenina ve re olona reo inana zany ao ndray zara Josesy ny sermonany tsy fantatro se fa fahoriana ve ny andro dia raha fahoriana dia maninona zany ny fomba risetia nareo tena olona tsy mahalala fomba mihitsy ny asinakihana dolo ty zavatra rehetrarehetra ty za aloha raha nga mino fa tsisy tian'izany re olona reo fa mandangy ireo raha milaza hoe tian eny nga misy tian'izany fa rehefa fomba aloha dia tsy maintsy miaraka manaiky an'izay ny rehetra zay tonga ato mahafantatra an'izany fa sainga zao tsy mahafantatra an'izany eo fomba mininona le izy fomba nrazana risety tsisy maharatsy azy azay mahatonga an'le izy hoe misy fomba ohatrao dia arahana zao ve dia joratsy ry valy hanina dia tsy asiana sira ho maninona raha tonga dia vary so fotsiny ka andana maka ny an-dakozia sy dia apio sira manokana any antsy fa aza atao aty masambaoka aty fa maninona raha hitan'ny olona eo amakasira sy aloha nga akasira mihitsy dia meniko le olona izay anapy sira tsy maninona sao dia mba trop be nge zany ataonareo zany tsy misy famomezam-bonahitra le olona mata mihitsiny
hitanareo eo a ratorony ana fa akasira dia jerevy tsara fa tsy maintsy akasira daholo reo olona reo mba atao fisery mo ry Josety resaky tia androany fotsiny ngenareo mandehitra fa raha riva afaka manao be sira be nareo sy mivadinareo resy azy iny tianareo vinona ho any andeverana ka amin'izao zavatra misy zao aloha dia mba miaraka mandevitra tsika amin'izao zavatra misy zao ka tsy azoko mihitsy mantanisa olona be dia be fa ohatrany tsy hainse mihitsy le fomban-drazany ka fantatra hoe fomba ny olona hatramin'izay fa inona le antony anaovana an'izany ka nidika le hoe sira dia mitondra tsiro dia le tsiro a mitondra fahafinaretana azonse ka mifaorina ohatran'izao dia ahoana ny azonse fahafinaretana amin'izao zavatra manjoantsika eto izao ka zao ary fanontaniako hoe dia anova inona nefa izany ary hitondra inona eto amintsika fahendrena sy soa toavina malagasy zany ry tsy adala mitolo ny olona rehetra mahafantatra an'izany daholy eny arika ahoana moa zany ny dadafara ny fanapahan-kevitra amin'le fomba nitry fananodada ayve efa nanontany mpanandro aka izy moa ny anaran'le mpanandro ery mahatsinjo iny fa tsy dia azoko loatra le anarany dadarabe nzeny ay dia efa nanontany azy fa fandevenina aloha zany tsy mety raha pitsolaka misy tsy mety dia zany very dadafara tsy tombo ihany ny dépense ka na mitombo na tsy mitombo ny dépense tsy azo alevina raha pitso izy alaka misy raha pitso manana sosikevitra ihany koa ty ry izy mianaka le alaka misy aloha tena tsy fandevenana izay ny fa fomba hatramin'izay fa ny maty masoandro azo atao ihany manitrika raha ohatra ka hoe alina ary mba mieritreretra ihany valy dia amin'ny alina ve ndeha andevina sa hitondra jiro lapo deposy maromaro ka ny ataonaro tsy fandevenana koa ka izay mihitsy no tsy maintsy anaovantsika azy amin'ny zoma amin'ny zoma folakandro dia anjarantsika fotsiny mandamindamina ny programa rehetra eto ny olona koa ny tsy voatery ho fanana daholo efa nanao tsika maly fa tsy njovona arak'izay le zava-misy fa tsy hamony tenitsika marina ny fijerin'se hitombo ihany ny dépense fa ny mandevina azy raha pitsony tsy mety fa tsy maintsy amin'ny zoma dia manarak'izay izy zany dia tsy sitrika ao amin'ny fasan-dehibe aloha fa ahoana kosa izy ve ny alavolona tamin'io dia zay ary vo natoloha mahita an'izany hoe ny sasatra tamin'io mihitsy izy eny tsy azon'izao zay mihitsy le izy ry dadafara misy dikany lehibe zay matoa zay no tsy maintsy arahantsika aloha inoy aloha tsy anitrihana azy eo amin'ny fasan-dehibe satria voatsela zay no nisokatra io fasan'io faharoa manarakarak'izany mbola tsy andro-pasana koa raha amin'ny zoma io fa satria tsy maintsy mijery andro-pasana zany any vo manokatra fasany so dia hanolaka atsika mianakavy tsy maintsy miala farany lohany mba miteny ihany ary dadafara hoe mba elao kosa moa ty ohatrany fombafomba ty fa ohatrany mampitatra zavatra be dia be nge izy zany ka izy io angery tena mitety tena maty mipito io vo mijanona ripakatsika mianakavy zay mihitsy dia za aloha tsy haiko samy manana ny fomba hita tsy hoe ny fianarana ny nanova fa za ohatra ny mahafantatra hoe tsy ho dia mba tsy marina zany fijerinareo zany fa ngamony fasana ny maka olona fa tsy efa tononandrony olona no fa inona indray ny maka olona tsy ny fasana tsy marina zany dadafara nga adalany tolo nga rehefa mahavita fasana vatanakondro aloha ny alefa voalohany eo fa tsy tonga dia asiana faty ao ka tsy angalany olona tsy fanapahako ny teny dadafara ary hipirina piditra razana atao amin'io fasana namboariny dady io ary tsika zao hipiry aza adaladala sady izy io angetsy hoe ajanony eo velany eo mandrak'izay fa rehefa fotoana mampety azy dia voalina ny fasana dia apetraka mitoerana sahaza azy ndray izy zay ny tsy voalazako teo hatramin'ny vadila isy patrisia zao voarazana roa telo miaraka amin'ny dada zany zao no aza mba manisa maty oatra zany fa maty tsy azo isaina tena manaonao foana mihitsy fa ty Josetiry ty dadafara ny azy dia zavatra mifanipaka sy mahavoan'le tanora amin'izao fotoana mahagaga mihitsy ny toe-tsaina izy io mbadiny io nareo kely ary ty zavatra resako ty ahoana indray
hatramin'izay nampisy ny malagasy ny taolo hatramin'izay natolo ny taolo ny maha olona ny olona dia nisy foana zany fombafomba zany kanefa zany tia ny sakana ny olona tsy ho faty mihitsy fa maty foana ny olona za ndray aloha tsy te hiditra amin'izany tsy te hahita aloha za sady izao ry José ny olona samy maty daholo fa raha maty tsy amin'ny androny kosa mampalahelo izay aloha dia marina mihitsy ka ianao ve rivaly dia mihevitra fa maty tsy amin'ny androny reny olona reny manga tsy mihitsana teny am-potony raha tsy masaka tsara sisa mahalalako fantatra aloha dia izao efa betsaka izay hitako izay jereo ry raha ndretsy andrifatanàna etsy amin'ny etsy Ambalarakety itsy hitanao firy zareo reo firy izy ny fianakaviana ripaka daholy no ninona vokatry le fananana toe-tsaina mitovy amin'ny ianao zao no izy ry izy mianaka na inona ataon'ny olona na inona fombafomba ho arahana na inona fombafomba tsy ho arahana tsy maintsy maty ny olona maty foana ny olona rehefa tonga ny andro izy mony tsy ho faty fa mba hajaina ny fomban-drazany ka ny fomban-drazana amiko tadafara tsy asakana ny fahafatesana tsy ho avy manaika an'izany zay fa ny fomban-drazana tsy maintsy hajaina kosa zay mahamalagasy atsika sady tsy hoe manozina ny se aza test fre am'tena n'ity zavatra ty fa ohatranareo zao ny olona maty tanora rehefa tsy mihina anatry ny ray aman-dreny zany le hoe folaka andantony ka za ve moa an'le dikanareo mianaketo fa be no vitsy mo ny hevitro koa ngetsy miteny hoe firelony alaina le vata fa resaka be zany izay ny eo amin'ny efa tokony alaina azy alizy ry valy ka anareo aloha zanareo ny resaka reo no ataonareo be dehibe mandehana aloha ny ray aminareo mihoatra zany makalizy aloha zany dia alohanareo mianaka amin'ny fanampy eo ary narazoka dia izy indray mba hatsona izoka eto amin'ity toerany ity fa naninona loatra izy raka izy tena malahelo be mihitsy tsy naposiko mihitsy ny fahalasananao fa tena hoana loatra tsy ho izy memitoa tsy ho izy fa itsy fa manino ny tena isany tsy ny te mihitsy hatramin'izay avela ioakoaka ery anany ary fotsiny zao tsisy raha maso arotsaka ka tsy andrazoky tsony fa lany tery amin'ny lamba tsy misy fotony tery sady manina koa moa tsy asiana voninkazo tsy asiana jiro izy ty ka izao nge no afatra ny ry nenito hoe tsy asiana voninkazo sy labsi zany izy fa amin'izao fotsiny sady adalan'ireo ankizy ireo koa nge nametraka n'io lamby io finosiny eo antena ko izy fonompinosiny eo entany io mbola finosiny-dreo ihany tena ankizy adala tsisy saina mihitsiny dia aiza mireto zao no izy itsy no izy itsy amin'ny akavanana itsy aleo lo sokavako mihitsiny tsy tena ty mihitsiny malahelo razoky tsisy raha maso alatsako tsony eto dia lasa tokoa zany ianao razoky tena taraiky be le zavatra le nafaralahy iny nefa netiko ihany aloha le izy dia ty ampanarahako alahy ty mba hatsaratsara lahany ambadika any fa nentoa fa iny ny zavatra fonomponosinao iny solonify ny dadanareo ty efa mifanarahanay tamin'ny fony izy mbola velona hoe anamboarana solonify izy dia meko azy tandremo io esorinareo ao mety ilahiny ihany mantsy io sady tsy tiako koraka izy sao dia io koa ny takitakiny amin'ny isan'andro eo ka le ny volamenaneo range ho sorona zao ka dia mahafaly anareo zany mijery ny dadanareo banga be any zay indray ny tsy haiko loha aza esosorona zany iny aza ampanarahana ko ny efa anaondreo esorona dia ampanarana zany koa zany le ny volamenany eno alefa asoany fa maneny izy
alefy daholo amin'izay ny lamba fa mandeha ny lery amono razana amin'izay tsika ao ry zavavy a Patricia atandro ny andro alefy lamba aiza daholo le lamba teo azalosana matorotoro nisy efatra ve izy teo sa 5 enina arako zany ve zany ve zany atao daholo sa atao daholo mihitsy fa tsisy ajanony zany io e dia avy daholo amin'izay fa mba mijery azy faraparany eto fa ho fonosona amin'izay izy aroaka izay aloha fa misaka sa daholo amin'izay aloha nareo e aloha tafarisana raha fony aloha fa zao nge fotoana hitany azy farany eo e ka na izany ara manenikely ao ry zalahy avelaro amin'izay le tsy lao ary ao amin'izay nareo e afaponareo zay a aiza le lamba ry valy ty e ao apio kely ako ty ny zorony iny za lamba raisony mba ifa ao mandray ato amin'ny tongotra atao atsy tsara ny tanana ao dia miara mibata ao ary ao ngarosaotra zafady vapokely nareo otrany matahotra ao ary miara mibata zay apetraka moramora zay moramora dia tonga dia samy misitona maka lamba voalohany aloha le manolokoditra ao nareo aloha afa tsisy anao vanjavatra fa inona ary ty e ary angatsy ro vitina le kofehy ay marina tokoa zany za tsy maha zany zay le ao fanadomoana valy zarao anakifito ty kofehy tya ty lamba tya io lohany Vitina. io andro vitana azy mikiavivi be za fa ty ataonareo ka aloha tazomiko ao ary basy loha ka etiko nga misy vitana an'ity tsy atao amin'ny ety zany io tonga dia tsy arina tsy atony ao ary io ataonareo zany ka ao ary izy zay raha izay lefa sy fa mbola foy kely ao zay ao ao dia lefary tonga dia ianao mamatotra ny etsy amin'ny lohany ty tonga tazomy tsara enjanjoany ary aza olana ohatrany io ny olona atrany amin'ny lohany fa tsy any ambany fa ary iny lohany mbola nahoana ary dadafara fa io ve mahatsiaro tena no hoe miolana inona ary ty zabe izy izy raha valy fa ataovy ary eo ataonareo ka ohatrany tena tsy mety daholo zany ataoko zany ao fa tsy maninona mila mianatra zavatra fa inona ary ty e tonga dia fatoroko eto aza tsy atao zany matiketsa be fanao ohatry azy zao tsy mety zao tsy mety zao fa tsy zao ve ny atao hoe fatomaty ry dadafara olombelona ngeo raha ngaty fa tsy biby aza miteniteny foana oatra zany moa e raikitra indray ny nreto vehivavy reto ao alefa sy fa mainkitsika Reo mba mandeha mahagaga. lera ao eto ambanimbany ray zao dia Ary ahoana le atao amin'ny aizy tombony, faralahy mamatotra an'io faran'io ty faralahy ao zay zay mety fa eto dadafara zao mety zao tsara ka mety ao mba hifanapikely amin'izay ry ampidirana tsy anaty vata mavesatra izy zany a tonga dia mibata am'izao zany ao mba pikely zareo any alalalana raka izy ao aloha fa aza mibantalana eo e ao tazomy ato fa tadolatsaka oka aloha mifototra zao ny tongotra no mivoaka aloha fa tsy ny loha tsy mety io miodina risy e aodiny fa ny tongony no mivoaka aloha e tsy mety zao fa ny tongony ne tsy mandeha amin'ny tany maninona koa raha tonga dia avoakany Rasina devitra be fandao aodiny moa fa mandany fotoana zany ka oety miverina riko tsy omby ale lala tsy omby ale varavarana iodinantsika eto fa tsy any mety miverina zao ry fa mihitsy zany miforitra le olona e tsy ao mety miodina zao ao ary tsika miodina dadafara aza foritra ny olona fa tsy mety mihitsy zao miverina miditra makany anefitra mihitsy zany nareo ry valy e midona mitolana ny lohan'le olona ao ary petraka moramora ao ao fa tsy eo amin'izay ary fa tsy amin'ny dadafara le izy avaiza moa tonga dia tsy amin'ny lohany atsy ny manombo mety daholo zay anaovana azy eo fa ny farany fotsiny ny faralany mamantsika ny farany aza iverenana tonga dia hafa ndray zany hafa ndray alefa
zay ao io ao tao fity Josefa oatra mivonontanako ay zarynareo zany mantsika any koa de tso hay ny vilany ty olotsoahana oka aloha atao ony io natsoahana fa maninona ongoto fa tsy maninona zatra fa tsy amin'ny vilana lozinina koa ary ty le fasy moa fa aza be resaka tsy atao hatramin'ny farany taoko tsy izy verenana letika fotsiny fa ary ty ataovy ka za efa zatra mandrafitra tonga de mipetaka de samy mialako ka le tanako voko eo miamely ana vao mahazo marto aiza amin'ny farana izy itsy aloha de rehefa aveo faralahy manao nio ray farany io atao fitira ty ary io faralahy zay dadafara no me resaka kilitsika mianaka aloha fa hoana azafady tsy mazava am'se iny ohatra ny tsy azoko ala izy hoe fa maninona no hoe tsy maintsy faralahy mamatika niny fantsika farana iny atra tena tsisy fantatr' izay mihitsy ny fiainany zany ry Jose marina mampalahelo ahy mihitsy zay ty ny antony de tsotra faralahy no asena zay aloha namatotra tatsy an-trano mamatotra niry amin'ny tongo ny faralahy mamantsika ny fatsikety faralahy mba hifarana eo zany ny loza mba tsisy loza ho avy intsony fa mifarana tanteraka eo zay ny dikan'izany rehetrarehetra zany indreny ny tolo ataoko hoe endry zany ny tolo nefa ohatra ny adala ihany raha ojehariko azy fa ahoany raha ohatra tsisy faralahy eo de ahoana ka zay zandry olonako de hiantso fokon'olona eo zany hoe izany zandra indrindra azo atao zany zay zandry olona indrindra eo amikoatra makasaro zavatra zandry dadafara fa ahoany efa niteneniko anareo omaly ihany ty resaky ty fa averiko ihany tsy misakana ny olona tsy ho fato io ninonina ataotsika eo fa rehefa maty de maty rehefa ho ava fahafatesana de tonga fa tsy hoe zao no mahatonga ny fahafatesana izao ny tsy ahatonga azy zay velolo mahalala n'izany fa efa zay ny fomba nahazatrako zay ny fanaon'ny olona ko ianao rery zany niala amin'ny fanaon'ny olona eo raha salamiko aloha dadafara aloha tonga de potehana any zany fombafomba zany zany hoe ny tena koa moato natolahy de tsy afaka mitroatra fa de ase manokana koa zay fa aza-pidirina amin'izany ny olona ndao ary fa miantso anao retsy olona retsy ay ny zazakely mba alay fidaolo am'izay koa ny zazakely ampandikana eto amin'ny dadabeany eto aya aiza ry tsiritsiry benja teo aya tsiritsiry benja ry vony ry le dapapa aya aza malahelo ny dadabe ntsony fa efa lasa izy ao ampandika hoe raiso e dadafara le zazakely anakireny nge mipipihako loatra fe de vatika anareo eo ka tsy maninona zany rehefa zay ny ampiala loza ao aminy ao adika ho ty raiso raka izy ao mazevatra raisoka monika iala teto ianao zao ry ngiarako otondravao aza mijanonjanona antsony e nda hoe aria mivaravara-mbato ndray zao misy anao e aza mijanonjanona antsony e nda hoe
aza mijanojana antsony e dao ary nareo to miatakataka fotsiny fa tsy miaraka amin'ny olona ry José a sotrany gaga mihitsy ary valy ina ndray sao tia miantsoantso ty iny nareo de zany foana manakihana foana mba manaova mifanao ny olona ary se ty a iza hoany natsonareo teo zao izy zatsony izy tsy hodiny amin'ny tanàna misy azy tsony fa efa aoto ny tanàna vaovao atao pasanato zay ny dikana ohatra ny tena mampime ihany le fombafomba ary valy ka tsy maintsy iverinao foana izy raha votsy atao an'izay ry se a amiko manokana tsisy ifandraisany mihitsy maty sy ny velona zany anareo manokana izay fa zay aloha ny fomba malagasy de manaraka zayko tianareo ve mihevitra fa de namaly aliantso teo izy iza mahalala ka raha tafaverinao izy ve inona ny tsy hitsanganany fa hiaritra eo izy ka ny razana angery se ambany fipetraka fa ambony fijery za ry se zany avabe ho azy zany fa zany efa teneniko foana hoe ny maty de maty sady rehefa maty tsy mahasakana ny olona tsy ho faty zany tsy mamira vavanareo fa nareo mbola hitany mangidy amin'io bezizo io e oryvaly a hito lalana akaiky kely tonga de maketsy amin'ny fasany de inona indray no idinana any ko sa fomba kosa masina ry se ny razana fazavasivazina sao de anenenana atsyo le mpitondra razana ho tonga de eto lalana andaotsika fa ela be le miadevitra sy ndananareo fa za eto ny andeka tena ohatrany tsy mampino mariny vao tamin'ny 2 volana ny nandevina ny dada zao de atao mpanotrena dadavara indray tsika mianakavy ty tena ohatrany misy tsy milamina mihitsy ary sendra misy manota fady ary tena ho aripany daholo ny tsika mianakavy e kosa ry nentoa mahatonga izy maty de tapitra ny antrony nefa nge ny fombafomba rehetra ny soatoavina zany efa mba nataontsika daholo tamin'ny nandevenana ny dady iny eno ako nefa de mbola zao ihany ny zavatra mitranga ka io ny lefa nyteneniko taminareo hoe tamin'ny fahavelony dadafara zao izy mihitsy lasa efa adevitra be zany hoe tsy nenonareo zay lazaiko fa io a ninoninona ho ataotsika ninoninona fombafomba ho arahanareo eo tsy asakana ny fahafatesana tsy ho avy amin'ny olona ray zany rehefa tonga ny androny fa zao fotsiny teneniko anareo aza manao fombafomba zany fa ataovy amin'izay mety hanaovana azy fotsiny fa rehefa ho avy ny fahafatesana tsy voasakana io e raha voasakana ny fahafatesana tsisy matsony tsika fa manino zao hitanareo tsara izy ka na izara ngery zareo ohatra ny eritreritra ihany tamin'ireny fotoana ireny mantsy a somary naka ny hevitra dadafara ihany aloha tamin'ireny satria zao ny antony na izara tsy de mafantatra loatra n'le hoe inona no antony le anaovana ny tisy ty fa no le fanekena fotsiny hoe zao ny fomba zao ny soatoavina de nanaiky fotsiny an'izay zavatra misy ahako mo ray aman-dreny koa moa no niteny de hoe toteny ny ray aman-dreny zany fa tsy de tsy haiko aloha ny eritreritra reo ka ny tsy azonareo nge de zao e ny ray aman-dreny no Andriamanitra hitamaso ety ambony tany de zany no atony anajana azy tsy mandany zany eo ny entoa fa toko hoe na de tsy mpivavaka be ary ako fomba mahafantatra ihany ny ao anaty baiboly hitako hoe tsy mifanaraka amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy mihitsy ny zavatra ataontsika malagasy tsy ndriko tsara kosa aloha fa tsy hoe ny kolotsaina malagasy rehetra ny ratsy fa ohatra zao hitantsika tsara ko inona ny tsy fanarahantsika maty amin'ny dadafara lena anisany tena nakatosina naja mihitsy so tia levitsika androany ty de afaka mandinika ny velona sisa manaraka ito hoe inona mitombotsoa azy de inona ny faty atoko fa za mahita fa tokony zay ratsy kosa de tokony hialany fa zay tsara tazomina fa zay ratsy ialana mba tsy sakana ny fahafatesany zany ho antsika tsy asakana an'izany noviana eny e atao hoe marina ary ny teniny se fa amin'ny fomba ahoana moa zany no andresentsika lahatra ny reto malagasy firy-tapitrisa izay mbola makatò sy manaja an'izany fomban-drazana efatra naimbe zany
amin'ny fomba ahoana nandresen-dahatra an'ireo olona marobe ireo surtout hoe tsika izay azaza tia oriana sady madinika reto mihoatra an'ireo olona izay efa zokiolona sy toteny sy ny karazany izay mbola tena milomano sy miaina anatin'izany fomba fomandrazana isan-karazany izany mantany ansia sotra kely zany ry valy tsika zao no mahafantatra dia tsika no anangana an'izay taranaka vaovao zay mba ho fantatry ny velona rehetra sy izay manodidina marina fa tsy ho voaovantsika ny toe-tsain'ny olona rehetra fa itsika kosa no afaka manova rehefa mifaritra misy atsika dia ampahafantaritsika ny olona mihitsy aty tsy misy fombafomba fa rehefa fantsika dia fantsika tsy mila zokony sy farany ary rehefa fatotra dia fatotra alevina ny maty izay ny zava-dehibe tsy hitako rakizy izay tenenina amin'izany anareo any izany fa tsy kotsindrina kely fotsiny no am'le resakytsika eto dia hoe izy tiany tsy hoe fomba malagasy ihany fa saika ohatran'ny pita avy any amin'ireo arabo ireo ny firenena rehetra zany samy manao ohatran'ny fombafomba zay rehefa misy fahafatesany fa ny tena marina ny anaovan'ny olona nyreny dia tahotra ny fahafatesana kanefa zany tsy asakana ny fahafatesana tsy ho tonga eo amiko na eo aminao rehefa ho avy izy renareo teo tady atandrokomby novelomin'ny solofo ery naina simonety saondra ary anitra